miavonavina sa manetry tena fanontaniana mipetraka amikisy aminao io hoe iza amin'ireo ny toetra iarahantsika miaina amin'ny olona sy mandeha araka an'Andriamanitra. Anasananao anatin'ity fandarana university ny anaraka izany. Faly tafaraka aminao ary tsy misy afa-tsy hafaliana satria mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy ny apôstôly Paoly, andao hiainantsika izany. Ao anatin'ilay levi-dehibe tsika hoe avinavina sy ny fanetretena izy amin'ireo no iainana ary ametraka safidy amintsika Andriamanitra amaly an'izany tsika ary mila mandinika ny tenantsika isika. Andehitsika aloha hivavaka. Tompo, misaotra anao fa ianao no nanolotra ho anay ny zavatra rehetra. Tianao izay raha miala amin'ny avinavina fa miditra amin'ny fanetretena kosa kanefa manana safidy izahay. Sitraky nefa ny ampiasan'ny safidy tsara, ampio sy tohano izay eo amin'izany miaraka amin'ireo anjelinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ty lohevitra an'io ty dia anasananao manokana, anasako anao satria na izaho koa aza ao anatin'ilay asaina hoe tinihana ny tena. Miavonavina sa manetry tena, izy amin'ireo no eo amin'ny fiainantsika. Samy mety efa niainantsika daholo ireo, fa mety misy anankiray mitambesatra kokoa amin'ny fomba fisainantsika. Hoe izaho aloha dia aleoko manetrinetry tena foana amin'ny fiainana fa tsy mba misehoseho. Misy indray manao hoe izaho tsy maintsy hitan'ny olona ary izaho tsy maintsy misongadina amin'ny fiainana. Izany ilay hoe toe-tsaintsika ankapobeny. Dia rehefa mandihy ny tena nefa isika dia ampirisihana lalindalina kokoa hoe hatraiza ny fiheverako ny fanetretenako tena izy, hatraiza ny fiheverako ny avinaviko tena mitombona na hoe mipetraka mihitsy amin'ny maizaho ahy. Fa Andriamanitra anie no hanampy antsika amin'ny fahatakarana. Ilay tantara ao amin'ny vakiteny fototritsika amin'ity herinandro ity, ilay Luka 12:20, asaiko ianao hamaky an'izay hatrany, dia misy an'ilay tantara. Raha raisintsika tsotra ilay tantara dia hoe misy loha-olona anankiray izany mendrikaja. Dia io loha-olona mendrikaja io mivavaka amin'ny feo avo izy, misaotra an'Andriamanitra izy fa tsara ny toetrany, sy hoe veriny hoe tena nety izay ataony. Ary matokoa izy manana voninahitra sy manana fahefana sy manana hery miasa mangina ary manana harena dia tena efa mety izany ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra. Dia tsy misy nininona avy amin'ny vavany afa-tsy hoe misaotra fa efa mety izy. Ny etsy-ankilan'izay kosa dia misy olona iliky ny fiarahamonina ao anatina fiangonana anankiray hivavahana toeram-pivavoriana io izany. Ity olona iliky ny fiarahamonina ity kosa dia mipetraka any ariana raha toa ka mipetraka any aloha ilay olona mendrikaja. Ary rehefa mipetraka aty aoriana dia mandoalika mihitsy aza no ataony raha toa ka mijoro miandrandra ny lanitra ilay olona mendrikaja, manandratra ny tenany, misaotra ny amin'ny zava-bitany. Fa ity ilay ahiliky ny fiarahamonina kosa menatra miondrika, mangataka mangano any ny masony noho ny vesatry ny zavatra ao an-tsainy izany amin'ny faharatsiany, ny fahotany. Ireo sary ireo no nomeny Kristy amin'ny olona mivavaka. Ary ilay faharoa izany dia mitalao amin'ny ranomasy manao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota, meloka. Raha ohatra isika ka efa niaina ny zavatra niainany iray tamin'izy ireo na izy anankiroa mihitsy dia ny fijerin'ny lanitra no andao jerena. Aza mijery ny fijery ivelany, aza mieritreritra ny fijerin'ny olona loatra aloha, fa ny fijerin'ny lanitra asy anao aloha, ahoana ny fomba hijeren'Andriamanitra antsika makasika ny fomba hifandraisantsika aminy, hivavahantsika aminy. Foronana mora mahazo antsika io manandra-teny io ary tsy dia hafa miala amin'izany daholo ny rehetra na dia miteny ao anaty aza hoe izaho manetry tena, fa manjary lasa fahazarantsika amin'ny fiainana mihitsy ny mampafantatra hoe izaho nahavita an'izao, izaho nanao an'izao, izaho nahavita toy izao. Kanefa tsy manova ninninona amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra antsika akory ny fitantarantsika nireny amin'ny hafa. Ary ndao tena ho apetrakitsika ao an-doha izany. Raha ny marina aza dia mifanohitra amin'izany ngeny no izy satria ahoana? Hoy Andriamanitra amintsika, vakintsika ny Luka 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena kosa no asandratra. Izany ny fitsipika nomeny Kristy ho antsika ary dia irariana isika andeha araka ny sitrapony.
hitanao moa ilay fariseo izay niavonavina ao anatin'ny tantara na le hoe lo olona najaina faratra ho isika teo amin'le sarenohatra amin'ny fiainana ankehitriny dia nirehare izy ny amin'izay veriny hoe zao ny fahamarinako hoy izy zany dia ny mahita ny hafa izy zany hoe tsy mendrika anao ary hitany ny hafa zany hoe latsa-danja noho ny tenany hoe nareo olona mpanota, nareo olona zao, nareo olona tsy mivavaka tsara. Izay zany ny fahatsapahanyity sokajy anankiray voalohany ity. Ny asa soa betsaka ataony zany hoe manome olona miantra, manao fanampiana amin'ny be dia be aza ny zana-bahoaka ataoko an'izao soasoaviko. Zay zany no lasa tany saina. Dia miteraka fieritreretanao aminazy zay hoe za zany zao fa vovonjy fa za nge manao zavatra tsara. Izay le tena fahadisoan-kevitra be vava eo imason'Andriamanitra hoe ianao mieritreritra ny tenanao vovonjy kanjo very. Dia ny anankiray kosa dia mieritreritra hoe za mpanota, za zao tsy mendrika, za zao tsy ho raisin'Andriamanitra akory angamba fa zay mihitsy ny angatahako hitalaoko aminy. Ary dia miandrandra ny fitahian'Andriamanitra ilay faharoa hanampy azy, miandrandra ny miantehitra amin'ny famindrampon'Andriamanitra izy. Mitsimbadika nefa ny zavatra tena misy, tsy araka izay eritreretintsika fa ilay ny hevitena ho efa voavonjy very, ary ilay ny hevitena ho mitady ho any amin'ny tsy fahazoana famindram-po kosa, na hoe mitaky famindram-po kosa, na azo famindram-po, ary voavonjy. Zay no ilantsika n'ity hoe manakaiky an'i Kristy, izy ilay modely tonga lafatra, andaontsika hanakaiky azy. Fa tsy tsapantsika mpanota io raha tsy mahita an'i Kristy isika, dia avy eo manatona azy. Raha tsy santsika dia iziriziry foana ao amin'ny fiheverantsika tena ho mety ao. Zao ny voalazan'i Petera voalohany toko 5:5 amintsika hoe fa Andriamanitra manohitra izay miavonavina fa manome fahasoavana kosa ho an'izay manetry tena. Zany no izy manohitra n'izay miavonavina Andriamanitra izay mihevitra ny tenany fefa mety, fa manome fahasoavana, manome fanomezana ho an'izay tsy mendrika an'izany akory zany ho an'ireo manetry tena. Andao hanetry tena eo ambanin'ny tanamaerin'Andriamanitra fa mazava zany afatra nomen'ny apôstôly Petera ho aso anao zany vavaka isika. Mandinika ny tenanay tokoa izay tompo eo anatrehanao dia mahita fa mety hoe misy mety ny ataonay ary misy ihany koa ny tsy mety, kanefa ny mety no heverinay angatahana fahamendrehana eo anatrehanao ka hoe hahavovonjy anay. Mifona aminao zay amboary mihitsy ny fisainanay, ampio zay ahita n'ilay mitsimbadika fa hay ny fiheverany tena ho mety ka ny tena tsy mety, fa ny fanetretena sy ny fiaikenany fahotana ny mety. Koa ento amin'izany zay tompo hatanteraka ny sitraponao mamindrafo ohatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.